Vavaka asika toko sotranao zahay ry Jesosy Tompo mbola azaonay mianatra ny teninao indray amin'ity tolakandro efa madiva ho hariva ity. Zany tokoa no hitomboanay amin'ny fahalalana tsara anao, azaonay mitombo amin'ny finoana, azaonay mitombo amin'ny fahamatorana koa amin'ny fanarahandianao. Ho tanora reharehanao amin'ny fahendrena, amin'ny finoana ary halala tsara izay inony sy hijoroana. Avy fanay masona ampiteny nyty mpanomponao izay tsy mendrika amin'ny raha foampina melany heliko. Amen. Falomerabansika rehetra indray tratra amin'ity fotoana natokasika indray mandeha sambolana ho an'ny tanora ity. Araka ny fangatahanareo moa zany nahatonga antsika hanana fampianarana vaovao isaky ny demandinareo zany nanankinana ninona ty ny ity lohateny ity ka nieritreritra hoe mifototra efa hainareo kanefa dia nisy nangataka moa zany dia voatery tsy hoe voatery moa zany fa dia miroso amin'ity zany batisa io zany nisy nangataka amin'ny mahafototra anazy. Inona no antony nahatonga ny namanareo angataka an'izy ity dia ny hoe misy milaza hono hoe ianareo vita batisa ny zaza io dia tsy izy ary very amin'ny elo ianareo mianakavy. Ary mahagaga ny hevitra le tanora fa mitovy mikatelemany pari koa tamin'ny fotoanandro dia ny angavy hampianarana an'ity fa misy ekipa maromaro misy efa ho fito zareo katelema tao pari tao no resy lahatra fa tsy izy ny batisa asika. Ireo zomary zao reo rehefa nahatratra tamin'ilay fiangonana moa tsika tsy hanezaka fiangonan'olo eto fa hoe ahoana ny afantaranao sy jironao fa hoe marina io anao io. Aikay na ny katelema sasany dia tsy azo finoana io fa dia ozongozoniny esy dia dra tsy mety zany tsy asika ity very amin'ny elo ozongozoniny ary dia ny hoe mitazona zany amin'ny fototra tahaka an'izao dia hoe fantatro izay inoako ka na ozongozonina tahaka an'ilay jambo hoe misy dia amin'io Jesosynareo io sy zanak'Andriamanitra io dia mijoro tsara ferme zavatra ray loha ihany ny fantatro za mba teo aloha mahiratra azo. Zay zany ny antony zay ny problematika ao anatin'ilay lohateny mba sy hatonga antsika hoe efa haisika ity dia afaka mametra-panontaniana tsara zany nareo rehefa avy eo. Manomboka amin'ny atao hoe sakrameta moa zany sika romona ansika zany sakrameta dia ny batisa sy ny fanasany tompo. Marina fa misy fiangonana tsy mampiasa an'io mihitsy na fanasany tompo na batisa fa amin'ny batisa dia mampiasa amin'ny batisa ny fanahy masina izy dia tsy misy rano tsy misy nininina fa rehefa miteny tsy fantatra ianao dia nahazo ny vita batisa amin'ny fanahy masina ianao zay. Famaritana ny sakrameta zany ino moa zany sakrameta zany dia mazava tsara io hoe tsy azo sarana ny ten'Andriamanitra sy ny sakrameta fa ny sakrameta dia fitambarany teny na ny endren'i Jesosy azy sy ny famantarana hita maso. Io zany ny famaritana natao hoe élément moa zany famantarana hita maso dia mofo sy ny divay zany amin'ny fanasan'ny tompo rano amin'ny batisa. Noho zany dia ny tenin'Andriamanitra no masy sakrameta ny sakrameta na ny batisa na ny fanasan'ny tompo dia tsy le rano na le divay sy mofo no zavatra fa lay tenin'Andriamanitra manamasina azy. Mazavatra eo
vao miresaka zany sika batisa na fanasany tompo a dia ny tenin'Andriamanitra no mampatanjaka azy. Ny batisa moa dia ny tenin Jesosy hoe mandeha any ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary Fanahy Masina. Be raha sika manono ty Matthieu 28 19 ty miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy ko mandehana. Firenena rehetra, le rehetra zany tena faharitana sara dia ny ty mboalohany a, fa eo ny tena problématika mipetraka amin'ny fiangonana rahavavy. Tsika sy milaza ny an'ny olona hoe mety sa tsy mety fa amintsika dia ny firenena rehetra sans distinction. Anatin'izany ny zaza sy n'olon-dehibe ho hitasika rehefa avy eo. Io moa marika 16:16. Dia mazava tsara koa hoe amin'ny anaran'iza nanaovana batisa Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Marina voalaza ny soratra masina tokoa hoe batisa amin'ny Fanahy Masina, kanefa ny soratra masina amintsika sy hoe soratra masina andininy ray ny raisina tandremo zany zay rehefa mamaky soratra masina fa inona daholo lazainy soratra masina momba ty zavatra anankiray ity. Ohatra batisa dia zereo daholo izy fa tsy hoe batisa amin'ny Fanahy Masina ny tena izy fa ny anareo amin'ny anaran'ny Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina tsy izy. Atambatra ekesika ny batisa amin'ny Fanahy Masina kanefa miampy an'ity tenin'i Jesosy ty hoe Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Tazomy sara ny fanontanianareo a. Io moa ny teny nanendreny Jesosy ny fanasany tompo satria tsy miresaka fanasany tompo sika dia avelasika eo aloha iny. Rehefa vita amin'izay ny fanamasinana an'le batisa, misy teny vakiny pasteur amin'ny ritoaly iny zany a, dia vakiny teny maromaro a, dia miaraka amin'ny tenin'i Jesosy nanendrena azy a, dia lazainy mpandinika hoe ny teny fikasana rehetrarehetra momba an Jesosy ny eo amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao dia tanteraka ao amin'izany sakramenta zany. Dia misy atao hoe communion. Io zany matanjaka amin'ny batisa hoe le firaisan'aina amin'ny Jesosy. Tenen'ny pastor zany rehefa vita le batisa dia hoe satria efa nampiraisina amin'ny tamin'ny batisa ianareo zao. Averin'ny pasteur foana io. Indraindray moa miainy fotsiny sika amin'ny liturgie ny batisa fa ohatrany mandeha pahazana fa le hoe le batisa zany dia tena hoe firaisan'aina amin'ny Jesosy. Ny fanasany tompo koa dia firaisan'aina amin'ny Jesosy. Io communion de vie amin'ny Jesosy io zany dia tena matanjaka io ka tsy le fombafomba ivelany zany no important amintsika hoe asitrika anaty rano na tete amboniny loha na entina amin'ny Jordana na izao, fa ny batisa amintsika dia firaisan'aina amin'ny Jesosy. Mazava tsara eo a. Dia atao hoe moyen de grâce io batisa io na fanasany tompo io sacrement zany. Zany hoe raha izara ny fahasoavan'Andriamanitra ny Fanahy Masina dia mampiasa na tenin'Andriamanitra izy na sakramenta io. Ka dia azahoana fahamelan-keloka fahasoavana ary fiainana mandrakizay ilay batisa. Famaritana Lutera moa zany manome teny hoe ny batisa dia famonoana tanteraka amin'ny alalan'ny fahasoavana, ny adamaela sy ny fahotana ary ny avy amin'ny fitarahan'ny nofo mandraha. Io amin'ny catéchumène ty confirmande ty famaritana faharoa ty amin'ny fitopenarana kely tsy rano fofosiny ihany fa rano miombona amin'ny didin'Andriamanitra sy mikambana amin'ny teny. Dia azo faritana koa hoe ranon'ny fahasoavana sy fiainana fanasany fiterahana indray sy fanavazana ataony Fanahy Masina, atao koa hoe fanasany fiterahana indray. Io moa zany texte io dia hoe raha sy ateraka indray ny olona ny jaona toko fahatelo dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakany lany. Hojerentsika rehefa avy eo fa misy zany a fiangonana izay manindry hoe raha tsy ateraka indray, raha tsy ateraka, tena marina io. Io mbona tsy io hevitra io, tsy maintsy ateraka indray ny olona. Fa saingy zao nateraka mety maty. Na vita batisa tsy automatique anao miditra ny lanitra rehefa hoe vita batisa ty dia anao zay tiako atao a dia mandova lanitra ihany satria efa nateraka indray. Tsy automatique fa mila miorina amin'ny finoana ianao mandrapatapitra ny fofinainao. Ka dia ekesika mazava tsara ny fahaterahana indray a fa ao amin'ny batisa no manomboka zany na zaza na olon-dehibe, satria misy ny fiangonantsika rahavavy sasany milaza hoe fiangonana rahavavy sasany hoe any olon-dehibe ihany any voakasiky ny fiterahana indray fa ny zaza
tsy voakasiky ny fiterahana indray koa de avara amitsika zany fa tena mizaza rehetrarehetra ho hitasika rehefa avy eo misy teny fototra moa zany latina zay nandikana ny dikany amin'ny teny français de mazava immerger plonger submerger laver zany hoe tena vonoina fahotana rehetra madio misangana atao tonga olona vaovao zay zany ny teny fototra ny avian'ny atao hoe batisaka dia amsika zany de mila an'io daholo rehetrarehetra raha mbola olombelona koa na zazana olondehibe de tsy maintsy vonoina ny fahotany sasana diovina ateraka indray ary tonga olona vaovao inona ny dikan'le fanasiborana na fanatetezana rano tany am-piandohana tokoa dia mandeha amin'ny oniny Jordana dia ajoboka ao de ao de aveo mitsangana iny zany le image raisika eto ansika am'izao fotoana zao moa atete satria lavitra loatra Jordana de zany angamba de mila manangona $4000 isaky ny isa-taona entina anaovana batisa rehefa misy batisa atao de mba miara miroatra antsika mianakavy fa saingy tsy zay fa ho hitasika raha mamaky ny asandra apôstôly ary ianareo dia misy raha hoe mandeha empandehanany egny ny apôstôly de hoe misy nandray fanamasina inona manakana sy tonga de atao batisa am'ty rano ty izy tsy manana fotoana lavabe sika fa na de tamin'ny testamenta vaovao zany de sy niandry any Jordana ry Petera sy Jona vao nanao batisa fa natany Korinto izy natany Efesosy izy natany naiza de tena tsy hoe andao nareo ry zareo aty Efesosy andao andeha hanony Jordana io zany lay rano miampy ny tenina andreren'i Jesosy azy fa sy toerana akory na fomba na letiky io tsy olana amitsika na teteo sy problème amitsika fa mila rano izay ihany no de lay fandetehana zany fanetetezana ny rano de hoe famonona ny adamaela sy ny fahotana de miala avy amin'ny rano dia fisanganana amin'ny maty ara-panahy moa zany fa tsy hoe io de maty tokoa izy de tena maty tao de aveo sofisofina amizay de io fa nitsangana fa tena hoe fahafatesany ota zay tsy hitanao maso koa zany fahotana zany anao anatina zany tsisy mahita an'izany hoe ay ary anao ohatra ngizangiza raha potahina miaina ny fahotanao ohatra hoe tsy hita amin'ny maso zany le fahotana de le fiterahamba avao koa tsy hita hoe io izy tena niova tsara tarehibe anao rehefa vita batisa fa zany rehetrarehetra zany de lay ainy mpanahy ao anatinao ao no sangana ka io nataon'ny Paoly hoe raha misy olona amin'ny Kristy dia olona vaovao izy zany hoe fifondrana niala tamin'ny fahafatesana mifindra ho ao amin'ny Kristy amin'ny teny grika izy mazava tsara fa isika eto tsy mianatra teolojia hoe en Christo zany hoe ao amin'ny Kristy anao de io Romana 6:4-6 moa zany tiako vakisika miaraka ty fototra zany ty mahabatisa ny batisa sy ny endrika ivelany fa ianao mirafitra amin'ny fahafatesan'ny Kristy sy mirafitra amin'ny fisanganana ao ary miara-mamaky tika Romana 6:4-6 naran'i Jesosy eo zany de tena faritako tsara ny hoe jereo tsara ny tenin'ny Paoly amin'ny Galatiana 2:20 zay sy ny soratako eo fa tsy de mifandray amin'ny batisa hoe vaombo miaraka amin'ny Kristy tamin'ny hazo fizarena ary tsy zaho intsony novelona fa Kristy novelona ao anaty manomboka eo amin'ny batisa io araka io Romana 5:6-4-6 io sy Jean 3:3 raha sateraky indray i Kolosianina koa dia milazazy ka io zany mitanjaky ny batisa amitsika de ny hoe niara nomboana amin'ny Kristy niara maty ary niara natsangana olona nitsangana amin'ny maty zany vita batisa par définition mazava inona ny soa azo avy aminy moa zany bienfait efficacité signification efa nambarasika teo inona ny fepetra maha sakramenta dia ny teny nanendrena azy sy ny rano ka dia ny elementa moa zany de ny rano de inona ny dikan'ny rano
amin'ny teny latino moa elementum nilazana an'le tsy le rano égal elementum fa élément dikan'io amin'ny teny frantsay dia le rano zany tsy sasany io raha ny tena marina tsy manana puissance manokana ny rano ahatonga zavatra vaovao aminao ahatonga anao iara-maty am' jesosy sy iara-misangana fa lay tenin'andriamanitra miditra ao anatin'ny rano manamasina ny rano a de manana hery izy ka lasa tonga hoe rano ny fahasoavana rano ny fanasany fiterahana indray sy fanavaozana ataon'ny fanahy masina de laseko teny français ihany izy mbo mazava aminareo hoe bain de la régénération dans le Saint-Esprit ka zany tsy asa ataon'ny olona zany io zareo tsara ty tosotoko fahatelina andiny fahadimy faharitako tsara sy avy tamin'ny asa amin'ny fahamarinana zay nataontsika satria misy mampianatra hoe ny zazakely a tsy mbola mahay manao na inona na inona ao mibatisa izy na namandana ny manaika no zany misy asanao ao mibatisa fa sika de miorina tsara amin'io tsy asanao fa grâce gratuite don gratuit ka ten'andriamanitra folombola mpanoty isika ozy baoly de efa maty amonjy antsika kristy de mipetraka tsara zany hoe tsy ilay fanekenao c'est vrai ho an'ny olo-dehibe de tena ilaina tokoa ny finoana tsy diso koa io fa mandeha tongotra ilany zay soratra masiny zay ekesika io hevitry ny fiangonana raha vavy mila mino ianao raha atao batisa tena manaiky an'izany tsara tsika fa ho any zaza kosa zay misy ny fiapetra hoe raha tsy ateraky indray ny olona ao anatin'ny olona ve ny zaza sasy ao anatiny ao anatiny ny zaza ka noho zany dia hitasika rehefa avy eo mibatisan-jaza moa zay ivelarany ty bebe koa ka dia zay zany noho izy io moa efa voalazika teo hoe ny adamahery de vonoina amin'ny enina sy ny fibebana atao isan'andro mety moany alovao inona ny vokatry zay a dia manafaka amin'ny amin'ny fahotana fahafatesana ny elo a ary mandovasika fiainana mana efa voalaza teo hoe amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanakary fanahy masina mpandinika ny teolozia ny Martin Luther de milaza ny hoe famotinana misy io ny ten'andriamanitra sy ny filazantsara hoe manaova batisa ao amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanakary fanahy masina antony de ny hoe ny teny fikasana amin'ny testamenta taloha sy amin'ny testamenta vaovao de tanteraka ao amin'ny sakramety ka noho zany dia feny fanatrehan'andriamanitra amiray telo zany a io batisa io miditra mibatisa n'olon-dehibe sika tsy mahavonzo azy eo an'olon-dehibe fa mila finoana raha atao batisa ny olon-dehibe ary zay mahatonga mifanotanena hoe mino andriamanitra zanakary fanahy masina ve anao eny tompoko mifady devolo ny asany rehetra ny fomba nrehetra ve anao eny tompoko de efa mboresakisika teo zany a tya asan'andriamanitra izay nanangana azy tamin'ny maty fandresasika io a tapany anankiray io iny ny finoanao anatiny ny finoana de hoe tsy misy famonjena ivelan'ny batisa zany hoe ny fahafatesan'i jesosy sy ny fisanganany zay rafetana no lazaina amin'io a zay andrasasika ny famonjena ao amin'ny batisa dia satria tsy mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra raha tsy ateraka indray mamaim-pona moa izika le izy teo fa tsisy zavatra tsy miankina aminao fa don fanomezana mamaim-pona noho ny fahasoavan'andriamanitra zany izy io ao sika mandray ny fanahy masina voalohany raha nontanina zany hoe ovina mahazo ny fanahy masina de vakisika ny asa 2:38 io miaraka sika amin'ny anaran'i jesosy aroy petera zay rehefa ny tenen'io a petera ary amin'ny ambanimbany ary a dia nio asa 22 sy ny manaraka ao a dia alohan'ny ty asa 22:38 koa de hoe rehefa nitoro-teny petera dia milasaky ny fanahy manandriamanitra ambanimbany ao angamba zay a ka eo sika zany manomboka mandray ny fanahy masina fina koa sika manomboka zanak'andriamanitra dia rehefa nandray fanahy masina mbatisa sika de lazaindreo manao ito hoe zay tariny fanan'andriamanitra no zanak'andriamanitra manomboka eo mibatisa koa isika ny zanak'andriamanitra
fa tsy hoe efa olon-dehibe anao a na vita batisa fa zaza anao a raha mbola tsy nateraky indray anao de tsy zanak'Andriamanitra ianao raha tsy ateraky indray rehefa olon-dehibe tena mino marina fa antsika dia zanak'Andriamanitra hatrany amin'ny batisa sika na inona endriny fa saingy mila finoana raha olon-dehibe fa mizaza dia ho hitasika eo fa ny finoany ray aman-dreny misinsisa ny fampianarana veterana zany io moa efa naverisika hoe tsy asa fanaovana fa fanomezana maimaim-poana famindram-poa io batisa io dia lazain'ny mpandinika koa hoe tombo-kase moa zany izy io tombo-kase ny fanenkenana so de l'alliance nataon'Andriamanitra amitsika satria niforany idirana amin'ny vahoaka ny fanekena tamin'ny testameta taloha fa ny batisa kosa no idirana amin'ny vahoaka ny fanekena amin'ny testameta vaovao efa nataosika ambony ty fafana fahafatesana ty somary misy répétition ihany fa efa andeha eo avo tena mikofokofoka mafy an'izy ty nanampy sy nanatsara de somary misy répétition fa reformuleko tsara ihany izy avy nefa ibebana zany dia io ny fiverenana amin'ny batisa isan'andro araky ny fampianaran'ny Lutera hoe ny batisa isan'andro dia ny fibebana isan'andro fa tsy averina atao batisa hoe tsisy ndray nareo fa kely fa averina misy namanay zay miresaka hoe impiry natao batisa efa manomboka eo amin'ny 5 eo zay natao batisa de izy amin'io ny tena batisa de efa tsy fantatra tsony ozy ny tena batisa aloha fa de efa 5 zao aza mba avezivezin'olona amin'ny batisa iny marobe tahaka an'izany ianao fa indray mandeha ihany niarana levona tsisy olona maty indray mandeha de alevona de afaka fito taona indray de miakana atao le skelety de efa maty indray mandeha de maty indray mandeha misangana amin'ny maty misangana maty tahaka an'izay ihany ary Jesosy koa tsy misangana maty indroana intelo fa indray mandeha ianao niara maty aminy indray mandeha koa ianao niara maty sangana aminy batisan-jaza zao mamarana azy sika satria fitinina ihany didin'Andriamanitra io ka zany tsy maintsy atao hoe ataovy mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy narira zanaka farmazy io 28-19 io atao batisa ny zaza satria tenin' Jesosy zany araka ny volaza io ilaina ny batisa ny zaza satria nandovaota izy vakisika ny salamo 51:5 nahoana ny lazana fa nandovaota miara-mamaky sika indro tamin'ny eloka Efesiana 2:3 io koa araky ny toesika dia zanaky ny fahatezerana toy ny sasany toesika dia toizan'i Jesosy meo amin'ny zanatoko fahatelo andiny fahena hoe zay ateraky ny nofo dia nofo dia vakisika ihany koa ty Genesis ty fa tena important amin'ny fahotana lovana péché originel moa miteny teny frantsay ilazana azy dia nandre miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy hatraiza ozy ny farasian'ny fisainany olona hatrany fahazazana misy ny fiangonana raha vavy milaza ny zaza tsy manana ota araka ny tenin' Jesosy avy alao ny zaza nantonay fa anto azy ny fanjakany lanitra raha tsy mivoataka ny zaza ianareo dia tsy tafiditry ny fanjakany lanitra Romaina 3:23 vakisika ihany io fa important io de tsy maintsy mamaky an'io sika toko fa izy rehetra sans distinction mazava aminareo fahotana lovana amin'io zay ny fampianarana amin'ny hoe nandovaota hatramin'ny fahazazana ny olo zay zany tena marina amin'io no zany dia mba hovonjena ny zaza dia tsy maintsy atao batisa zay mihitsy sy atao batisa no hovonjena raha sy ateraka indray ny olona de tsy mahazo miditra ny fanjakana ny olona fa tsy feny olon-dehibe sy ny faritana eo olon-dehibe fa ny olona ka noho zany mba ateraka mba andovan'ny fanjakan'Andriamanitra zany de tsy maintsy atao batisa ateraka indray zany izy ny ten'Andriamanitra ao batisa no manam-pahefana ka na tsy manam-pinoana azy ny zaza dia atao batisa ihany ary ny finoan'ny ray aman-dreny ny toza azy koa dia isaina ho
ho an'la zaza tahaka n'lay marary ny bataina tsy efa tsy nisy ninina fa de nahita finoan'ny fianakaviany jesosy dia nositranony zavatra tahaka an'izany fa hitana nefa fa tsy ny finoana ny mahabatisa ny batisa fa ny finoana kosa ny mandray ny batisa ho an'ny olon-dehibe zany rehefa mino de tena zay vao tena batisa fa rehefa tsy mino de tsy ninininy loatra tanametrana fanotanena tamin'ile batisako iny tsy tokony averina soa areo averina tena misy manao an'izay ary misy fiangonana hoe raha tena hitanao sy resresy lahatra sara anao tamin'ny nanaovana batisa averiny ray mandeha jesosy no nanolotra ny tena no fatina nino ianao na sy nino anao natontonony tamin'ny nafatesany de zao no hoe vita ny famonjena kany zany tsy miankina amin'ny finoanao ny batisa maha izy azy ny batisa fa saigny ny batisa kosa de raisina amin'ny finoana mila mino an'Andriamanitra raisy zanakary fanahy masina tokoa ianao raha olon-dehibe fa sy zay nefa no mahabatisa ny batisa fa ny teny fikasanao aminy ny amin'ny Jesosy Kristy sy ny teny nanendrena azy misy zany texte maromaro zay isiany hoe ankonana ray manontolo tamin'ny andron'ny apôstôly natao batisa amin'ny asan'ny apôstôly 10 24 48 de reo 16 15 16 16 27 33 de atoizasika amin'ny testamenta taloha inona ny batisa teo amin'ny testamenta taloha satria mety apetraka ny fanontany de ahoana ary zany teo amin'ny testamenta taloha ahoana na voavonjy ny famorana no tandininy batisa teo amin'ny testamenta taloha eo amin'ny testamenta taloha io de nitenen'ny Jehovah tamin'ny Abrahama fa forana ny zaza amin'ny fahafiry andro fahavalo andro dia ovakisika fahatanterahany zany aty amin'ny testamenta vaovao ao vakisika amin'ny Kolosiana 2 11 12 io miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy Paul mametraka fa ny fora tamin'ny testamenta taloha de tandindiny batisa ka zany tanteraka sy feno ao amin'ny batisa ny famorana ary ny famorana de tsy ivelany fa ny famorana ny fo indrindra tsy nisoataka eo moa le izy fa karazana interprétation ihany kanefa de lazay ny soratra masina hoe kofrao ny fonareo kany zany de valo andro de natao batisa ny zaza teo amin'ny testamenta taloha ka noho zany tsy disosika manao ny batisan-jaza amin'ny atsika moa telo volana eo matetika vo atao fa neny zareo tena valo andro be zao ka de aza misalasaly anareo fa mandova lanitra fa raha sy mandova lanitra zany ny zaza vita batisa de reo testamenta taloha rehetrarehetra reo dia very avokoa izy menakavy any amin'ny elo anareo Abrahama sy ny ekipany ny safindrano tadidiny noako mbola tandininy batisa io miara-mamaky an'io Petera voalohany toko fahatelo 20 21 io sika miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy zay tena mazava ny safindrano namonjena tandindona io ao amin'ny batisa izy mitateraka ny tany zanak'iray Israely ny ranomasina mena maranako anazy fa lava be io dia averisika 1 Corinthiens 10 1 12 io tandindiny batisa koa zany ny tany zanak'Israely ny ranomasina mena nita ve ny zazakely tamin'io ranomasina mena io sa ny olon-dehibe fotsiny mita tao izy rehetra mihitsy de miaraka sika amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy tiako zay izy rehetra de natao batisa izy rehetra
sisa misy distinction io rehetra tsisy misy nakely akory ary izy rehetra de natao batisa ao amin'ny sesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina dia nyfanadiovana samihafa moa zany dia batisan'ny jaona ino mampiavaka amin'ny batisan'ny jaona teny ray mbava fotsiny fa sy amelabelatra an'io batisan'ny fibebahana ho famelà keloka ihany sy nandraisana fanahy masina ny batisan'i jesosy ny olona mpanota natao batisa nahoana jesosy natao batisa mety fanontaniana anozongozonana anareo io dia valena tsotra hoe tsy nanota jesosy fa eo indrindra nanroany ny lanitra misy andriamanitra ray nanono hoe ity ny zanako malalako zahay sitraky maneho any mahamesia any kristy aloha voalohany indrindra faharoa dia nanehoana ny kariary koa fandraisan'zany fanahy masiny zany a tsy nanota jesosy na dia natao batisa fa nitondra ny fahotany zao nitondra zao tamin'ny tenany ka zany no nidirany tamin'izany fahotany zany fa tsy izy akory no sanatria hoe nanota fa izy de tsy nisy ota sady tsy nisy fitaka teo ambavana maneho faretrentenan'i jesosy koa moa zany vonaiky ny atao batisa ka dia zavatra mifanohitra ity misy zavara indraindray misy diso fanoratra moa efa tena olona tena tonga lafatra tena hoe tsisy diso narayara zavatra soatany am'tony ordinateur tony ka dia zay eny ary zay no fampianarana tsotra feny de zao ho amitsika ny batisa dia firaisana aina am' jesosy ny tenin'andriamanitra ho aminy no mabatisa azy tena olona nitsangana amin'ny maty sy manana firaisana am' jesosy ny olona vita batisa ny olona rehetra misy matao batisa nazazana olondehibe satria nandova ota baiko ny jesosy zany batisa zany a indray mandeha amin'ny anaran'andriamanitra raisy zanakary fanahy masina ary rehefa vita batisa ianao a dia isan'ny mpandova fiainana mandrakizay zanak'andriamanitra manana ny fanan'andriamanitra zany izaniza manozongozonanao hoe tsy izy io very zay nareo natao batisa anjaza de raha isy io aza miady hevitra ivelany io ianao fa raha vao zay zany fanao ny fiangonana hafa reo andresy lahatra anao efa zareo fa manana etiketiky verset maromaro ohatrantony de ataony senzer io ianao araka mateo valo amroapolo sivy amroapolo ianao zany mba miatra an'izay koa tsara zay ataony fiangonana raha vavy zay hoe mba manana ny tenin'andriamanitra ijoroanao koa ianao mba mamela izy mba manao koa ianao marina fa tsy anao de basiky ady hevitra hoe za sy poro am'le ady hevitra hoe zay finoany aza manimbazimba finoan'ny olona zay ny inoany a de mifanazy manaja finoan'ny olona zay zany de torohevitra anareo na silamo izy na fiangonana raha vavy hafa kristiana izy a azao finoan'ny olona fa sangy tazomy ny anao fantatra ao tsara ny nazanan'ity zany tsy anameloka any an'ny hafa na nymetsiny na nizaniza fa io ny anao a tany fa mariny mahavoavonzenao andovana fiainana marabe aza ozogozona ka tabatisa imbala mivalipolo am'zato ianao vo andova lanitra fa indray mandeha de ampy fanontaniana misokatra tompo